Toy izao ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alatsinainy 5 janoary amin'ny 9 maraina hatramin'ny talata 9 janoary taona 2024 amin'ny 9 maraina. Tsy misy fampitandremana mahakasika ny alon-drano na ny amafin'ny rivotra any amin'ny morotsirak'i Madagasikara na izany na tsy izany aza nefa dia entanina ny mpiandrika sy ireo mpampiasa ny ranomasina amin'ny morotsiraka afovoany Atsinanana manomboka eo amin'ny tanjona Angotsy hatrany Mananjary mba hitandrina rehefa mivoaka miandrika satria mety ahery ny ranomasina noho ny fisian'ny sisan-drahona niaraka tamin'ilay rivo-doza Grande izay anantona ny morotsiraka afovoany Atsinanana Madagasikara manomboka amin'ny talata ho avy izao. Ho an'ny toetry ny andro morotsiraka Atsinanana tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy anorana tandrifindraona mitsitokotoko ho avy avaratra ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny avaratra Voemary ka manodidina amin'ny folatra amin'ny 30 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy nionja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro anorana tandrifindraona mety arankotroka indraindray ho avy avaratra na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja nanonja be ny ranomasina ahery rehefa ao anaty oram-baratra avy nionja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany hatratra 2 hatramin'ny 2 metatra sasany rehefa ao anaty orana. Mahanoro hatrany Taolagnaro anoram-baratra ho avy avaratra na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Anonja be na aherin'ny ranomasina avy nionja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra hatratra 2 metatra sasany indraindray. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena andrahoana mahalana mety anorana malefaka amin'ny manodidina ny Taolagnaro ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 30 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy nionja anodidina ny 2 metatra sasany. Ho an'ny morotsiraka andrefana tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabomo omaina amin'ny ankapobeny ho avy avaratra andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy nionja 2 metatra. Tanjona Ankabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro anorana tandrifindraona ny tapany avaratra ho avy avaratra ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy nionja anodidina ny 2 metatra hatrany. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava anorana tandrifindraona mitsitokotoko ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 kilometatra isan'ora hatratra 30 kilometatra isan'ora ny alina. Adimy mpanonja nanonja be ny ranomasina avy nionja 2 metatra hatramin'ny 2 metatra sasany hatratra 2 metatra rehefa ao anaty orana. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby anorana tandrifindraona mahalana ho avy andrefana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja nanonja be ny ranomasina avy nionja 2 metatra hatramin'ny 2 metatra sasany hatratra 2 metatra indraindray.